Misi kisena di sena dreni tubu Angatin la falena angatin mangalina Iwani la siga Sabela kuine la siga Ikmamija Akwatulia Ijaban sama wapaka misiga Ijaban sama wapaka misiga Ijaban sama wapaka misiga Ijaban sama wapaka misiga Sausa jadi nabi siya Yari sangan isikia sangan murah-murah ada letak laut ya kabun ambur bun kelare Dada mancai mai manoni zapadecha Bituera mamua gua tara Ti mettere santi tarantare che c'ha Itaruan vala que Sake con le mani Tumanus ruala que Sake con le mani Bellarun parte da ca Sake con le mani Abbia caruani fa e fa Itaru vala que Sake con le mani Tumanus ruala que Sake con le mani Bellarun parte da ca Sake con le mani Abbia caruani fa e fa Garanti da care Sana kanga mancha sana kandina Kanda wan fitaina Kanda mana muna teologia Kanda mai tostia Sana cuma nau cincine Sana bila wati manine Ana mancha cita pena Ana mancha cita peswesen Amore tarare Itaron vala que Tumanus ruala que Belaru parten da ca Abbia caruani fa e fa Itaron vala que Tumanus ruala que Belaru parten da ca
Ieri no one fire Ay sare Ravunan ni Sama manenuan Andawar Yarak tik Zai Sadil tik tik Sadil tik tik Soda tumko andaware Andaware Let's get again Ho 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 Inu kuati bobo, inu maresaka. Tobak sana, mana kore sare. Inu kuati bobo, inu maresaka. Amule tara nare miurena. Azamyala, azamyala besose. Bola sana tiga jabi. Ikuti bobo, inu maresaka. Miurena, miurena re. Azamyala, azamyala besose. Miurena manafo. Azamyala salabe. Azamyala besose. Goyari cinta kare, la música de la noticia. Ho, taware. Ho, 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 ho. Hurraha, hurraha, hurraha. Ha, 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 ha. Miurena, azamyala. Ho miurena, azamyala. Miurena. Bola bulla benti zaka. Hands up, hands up, hands up. Ho, 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 ho. Tukuzikava kwabe. Ay dale talane. Ho, ho, ho. Hurraha, hurraha, hurraha. Ay dale talane. Azamyala, azamyala besose. Miurena manafo. Azamyala besose. La música me hará camandiare. Are babaksan, ni pito mrezonar finarasu. Ni kamafna na we. Ni kamafna duna na we. Pantero mafnina. Sat sat. Sat sat yes. Ha ha ha. Hey hallelujah. Abutaran. Ho 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 ho. Hey yanzama. Abu Mugen. Abu Mugen ataran. Say 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 say. Tik tik gel mutin. Say say say. Era kisa kamakari. Tik gel gel tik gel. Hey hallelujah. Miti wang tik mitawe. Ara tik tik sama. Ho ho. Chiamo da pidera nirai, sabia fate vinda, taminu nirai, e ono arai sanai lai pandai,
mampifankatia, mampifandray. Eo akianja fiderany iray, samy hafa fiamina, mampinony iray. Eo no andraisanay ilay mpanday, mampifankatia, andaware. Avela wazulaka, Asanatore, Sanja tope usararija, ile tuputike, andaware. Avela wazulaka, Ideranda, asanatope usara, Sanja tope usararija, ile tuputike, Tuputike. sensatore. Isulati sot mitsaw, hamubukenu in, zay. Eo akianja fiderany iray, rehefa tody soa ho andany trao. Eo no itoeranay mandraky izay, amipifaliana ao an-tranony ray. Eo akianja fiderany iray, rehefa tody soa ho andany trao. Eo no itoeranay mandraky izay, amipifaliana andaware. Avela wazulaka, Ebanzakani Asandratu Sanja tope usararija, Sot Tuputike. Andaware Avela wazulaka, Ebanzakani Asandratu Nyabo ya Sanja tope usararija, Ile tuputike Abule taranare Abubugane Sot Say Abule taranare Say Eu yani alu Abela ware Difideranda Anatomiamo ya Sanja tope usararija, Ile tuputike Tuputarijija, Avela wazulaka, Difiderana, Anatomiamo ya Sanja tope usararija, Ile tuputike Sosio amamulaka, Difideranda Anatomiamo Sanja tope usararija, Ile tuputike Sosio amamulaka, Difiderana, Anatomiamo ya Sanja tope usararija, Ile tuputike La musica Sottoken lui E yani lutica Oh Dare Ao anatin'izay 12 taona zay indreto misy fanamaria an'izay 12 taona zay dia nanomboka ny taona 2024 am'izao fanamariana ny fanamarana ny fahadimy taona ny fiangonana régional fianarantso zao dia mpanisafidy teny faneva anankiray ny nahatakarana an'izay fahadimy zay ka dia miangavy ianao ray amareny mba hanokatra zany teny faneva zany fanamariana zao fanarana ny fahadimy dia osokafana ny fomba ofisialy zany farana ny fomba ofisialy ity fa karazana fa 12 taona ity zay itondra ny teny faneva hoe Quero
Manasantsika mpanajana ary tsangana andray ny vakiteny izay voasoratra ao amin'ny perikopa Genesis 2:12 ny andiny voalohany hatramin'ny 17. Ny nitsoan'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vainianany tany Kanana sy Egypta. Ary Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'ny rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao, dia hatonga anao firenena lehibe aho sady hitay anao sy ahalehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Ary hita izay manisy soa anao aho fa hanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ndiny 4. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazain'ny Jehova taminy, ary lotakomba niaraka taminy. Ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arana izy. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zana-dralahiny mba mifanana izy rehetra izay efa nohariny sy ny olona izay efa azony tao arana. Dia nainga izy ireo akany amin'ny tany Kanana, ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Ary Abrahama dia nitety ny tany hatrany Sekema, dia tao ankazo terebitany More, ary ny Kananita no tompo-tany tany Kanana fahizay. Ary Jehova niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, ny taranakao no omeko ity tany ity. Dia nanorona alitara teo izy ho an'i Jehova izay niseho taminy. Toizantsika ny vakiteny izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Jaona 4:40 ny andiny 5:20 ka hatramin'ny 7:30. Ny amin'ny ahatongavan'ny mpananatra sy ny aviany indray. Ny andiny 5:20. Fanoharana no lezako zany zavatra izany taminareo, fa ho avy ny andro izay tsy ilazako fanoharana aminareo intsony, fa ambarako tsotra aminareo ny amiray. Amin'izany andro zany dia angataka amin'ny anarako ianareo, ary tsy milaza aminareo aho fa izao no angataka amin'ny ray ho anareo. Fa ny ray dia tia anareo satria ianareo efa tia. Ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho? Eny, nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao, ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hakany amin'ny ray. Hoy ny mpianany, indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory? Ankehitriny dia fantatray fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona hanontany ianao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe, mino va ianareo ankehitriny? Indro avy ny andro, eny, efa tonga izay elezanareo samy ho any amin'ny azy avy, ary ilaozanareo irery aho, kanefa tsy irery aho, fa ny ray no ato amiko. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba anananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Amarantsika ny vakiteny dia izay voasoratra amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2 ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Apokalipsy 2 ny andininy 9 ka hatramin'ny 12. Ny epistily ho an'ny fiangonana 7 tany Azia. Ny andininy 9. Ary sorata amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna, izao no lazain'ny voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorinao sy ny fahantrahanao, nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenany ratsy ataony izay milaza ny tena no jiosy, kanjo tsy izy fa sinagogany Satana. Aza matahotra izay efa heretanao. Indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ohatranomaizina, mba ho voazatoetra ianareo ary hanapahoriana filona. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Izay manatsofina, aoka izy iaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana, izay maresy dia tsy ho simban'ny fahafatesana faharoa. Iaraka ivavaka isika isaotra an'Andriamanitra. Zotranao zay reo no ny fitiavana sy ny famindraponao izay nomenao anay eto Fianaratsoa, ka natratraranay
ny faharoapolo taona ny fiangonana apokalipsy, fa 10 taona ny fiangonana eto Antoerana. Misotranao zay Andriamanitra ray eo fa raha niainga tamin'ny ondro vitsy teo amin'ny ampolony teo no teto Fianaratsoa, dia efa narivony zay ankehitriny ao anatin'ny 12 taona. Ko dia atolotra ianao Jehovah nidera sy nihaja sy nivoninahitra mandrakizay. Sotranao koa nitainao nivoakanao tsirairavy nandritrin'izay 12 taona izay, nirovanao azy ireo tamin'ireo loza sy ny fakapanahy sy ny ady teo amin'ny fijantoetra sy ny fitsapana mahamaika mbola mahajoro hatramin'izao. Ko dia mbola mideranao zay raha eo, mankalazanao zay Andriamanitra raha eo. Ankehitriny dia andray ny afatra izay. Raiso nefa nifanatitra zay natolotra eo anao mba ho anitra kasitrana amin'ny seza fiandriananao ka hotahinao avokoa ny tokantrano tsiraray avy, ny posy tsiraray avy zay nivoany izany, ka dia tsy verina aminao ny teninao raha tsy efa natanteraka zay nampandehananao azy. Ka voanao ny varavarany lanitra notsanao fitena fenao mbiampo mivoakanao tsiraray avy. Ho asitinao teny mafy ny valala ka tsy nimba ny fidiram-bolanay sy ny fivelomanay tsiraray avy, ka dia havanim-bozy ataonay rehetra. Hotahinao koa zay tsy mananaka tolotra. Dia mitenena ary Jehovah ho amin'ny alalan'ny soratra masina zay nivakianay teo fa mihaino izay. Ny anaranao Jesosy no angatana izany. Halleluia. Amen. Manatsatsika ary mba hamonjy toerana. Tompoko kilasy, tompoko vavy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika tafavory maro eto amin'ity kianja mitafo eto amin'ny gymnasy Ambatomena ity eto Fianaratsoa. Voalohany indrindra dia mahafaly ahy ny miaraba antsika rehetra voakan'Andriamanitra manerana ny régionaly ny Fianaratsoa sy ireo vahiny izay tonga avy amin'ny faritra manodidina namaly ny fanasana. Sy isika solotena rehetra avy amin'ireo fiangonana tarihan'ireto pasteur, missionnaire, évangéliste eto anoloantsika eto. Arabaina avokoa ny fiangonana maneran-tany satria dia miainga avy eto Fianaratsoa eto Ambatomena ny afatra indray androany, fa tsy adinontsika koa ny miarabantsika ireo vahintsika izay tonga eto androany noho ny fanasana izay nataontsika fiangonana régionaly teto an-toerana. Misy tsika solotena-panjakana, ao tsika ny solotenan'ny fiangonana, ny mpanao gazety rehetra eto an-toerana sy ny avy any Antananarivo izay mpanaradia amin'ny pasteur na ny radio na ny télévision, dia arabaina avokoa ireo mpanao gazety rehetra ireo. Ary arabaintsika manokana ireo solotenana fiangonana izay tonga eto. Dia mba tsara angamba raha mba azo atao dia mba asatsika mba mijoro mba ho fantatritsika hoe iza moa zany vahintsika tonga amin'ny solotenana atsika, amin'ny solotena azy ireo izay tonga eto izany. Tonga eto zany ny fiangonana FVKFM, misy mianadahy izy ireo rahalahy Fano Andriamalala, manangan-tanana kely azafady, Fano Andriamalala sy Roberto Rajery Niaina Soa. Dia miaraba anareo saotra betsaka aminy amin'ny famarina ny antso izay nataon'ny fiangonana izany. Dia eto ihany koa ny pasteur avy eo amin'ny fiangonana Pentecote namaly ny antso amin'ny fanasany nataon'ny fiangonana Apokalipsy, dia ny pasteur Vonona. Miarabanao pasteur, arabantsika manokana izany ray aman-dreny izany. Saotra indrindra. Eto koa ny vice-président-ny vehivavy GFFM izay manatrika antsika eto koa avy amin'ny antoko politika GFFM zany Gideona Fandresenan'ny Fahantrana, vice-président manatrika antsika eto zany Ramatoa Andry Vanona. Eto ihany koa ny assistant parlementaire ny député Lalangina, Andriamatoa Rakotonirina Jean Pierre,
Atsona hoe Rajaona. Iarapa ray aman-dreny Rajaona. Saotra amin'ny famaliana ny antso izay tonga eto. Ary ny vodiana ho itsy mandeha aloha iny fitarona antsika Betsileo zay dia arabantsika manokana satria dia eto ny députéntsika. Députéntsika misolotenantsika amin'ny assemblée ao. Reto ny vahoakanao Andriamatoa député Jean Bosco. Saotra betsaka tonga soa miarabanao any fiangonana. Reto ny solotenany vahoakanao koa zay soloanao tena amin'ny député ao fa dia ataovy tonga soa masara ny afatra fa dia napokany zareo ny 5 taona tao fa dia ngainy anatrika. Koa dia itiaka mafitsika fiarabantsika ireto vahintsika ireto. Dia arabaina avokoa zany izay vahiny rehetra tonga eto namaly ny fanasana na lehilahy na vehivavy avy eto Fianaratsoa nanaraka ny fampianarana boky ny Apokalipsy namonjy ity famaranana ity izany. Koa dia makasitraka itsika. Dia arabaina ireo mpanao gazety ny televiziona sy ny radio zay tonga eto, TNTV sy ny RF1 zany sy ireo mpanao gazety maro samihafa. Izay no ela fa miazakazaka dia miazakazaka ny lera. Ie, fa nivaky tenitsika androany dia miresaka ny Abrahama. Ity lehilahy ity dia lehilahy anankiray izay nanany tantara tamin'Andriamanitra. Ka na dia manonona ary aty aoriana rehefa tsy eo intsony ry Abrahama dia hoy Mosesy iza moa zany no ilazako ny anaranao sy hanonona ny anaranao. Dia hoy izy Jehova tamin'ny Mosesy, zaho le Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakob. Zaho le Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakob. Raha amin'ny teny Hebreo dia zany Andriamanitra Elohim. Zaho le Elohim-ny Abrahama sy Isaka sy Jakob. Amin'ny teny Grika izy dia zaho le Théos-ny Abrahama sy Isaka sy Jakob. Amin'ny teny frantsay izy, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amin'ny teny anglisy izy, I'm the God of Abraham, Isaac and Jacob. Amin'ny teny sinoa izy, en singizon Abraham, Isaac, Jacob. Amin'ny teny japonais izy, en kansingon Jacob, Abraham, Isaac. Amin'ny teny gasy izy, zaho no Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakob. Fatan'Andriamanitra zany fa samy manana nitsotsika olombelona azy io anaran'Andriamanitra io araky ny teny firenena tsirairay avy. Fa io Andriamanitra io mpanao ny lanitra sy niny tany sy ny ranomasina omentsika voninahitra zany Andriamanitra mahery zany. Halleluia! Hoy mako ny sasany hoe raha fa tsy tononona amin'ny teny Hebreo ny anaran'Andriamanitra dia tsy izy. Odo e. Enao ary malala hoe zao ny antsony frantsay sy ny anglisy azy dia Andriamanitra ve tsy alala hoe zao ny antsony ty gasy ty ana, zao ny antsony ty frantsay ty ana, zao ny antsony ny grika sy ny Hebreo ana. Fatan'Andriamanitra zany fa za mety reberebeny olona zany tsika. Ka ity Abrahama ty zany dia olona akaiky an'Andriamanitra zay natsoan'Andriamanitra. Zao ny resahany azy ato amin'ity Genesis 12 ity. Natsoan'Andriamanitra ny Abrahama sy ny vahiny ny tany Egypte. Hoy Jehova tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Ahatonga anao firenena lehibe aho sady hitahy ianao sy halehibe ny anaranao ary fitahiana tokoa ianao. Ta zay manisy soanao aho, fa nozona zay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambony tany. Raha matahaka izany daholo any isika. Eto zao ny députéntsika miaraka amintsika eto. Dia mbo izy Andriamanitra, Andriamatoa député, ny aminao no hitahian'ity vahoaka eto Fianaratsoa ity. Fa dia eto soa eto Antananarivo tsara ny feon'ny vahoaka eto. Fa ianao mitondra feon'ny vahoaka. Tsy mba asianareo teka ve zany fa dia avelanareo fotsiny hoe député. Solo ny vahoaka, aminao izy no hitahiana ity firenena ity. Ianao zany ny fampiresaka amin'Andriamanitra mantsy amin'ny Abrahama, zay le solotenanao hiresaka amin'Andriamanitra. Miala amin'ny taninao sy ny havanao mandana ny tany izay asehoko anao. Dia azontsika raisina tantara io. Itsika izao zany no azo lazaina hoe nasaina niala tany amin'ny tanitsika sy ny havantsika.
sy ny namantsika rehetrarehetra any amin'ny tany izay asehontsika. Dia ahoana ny natsoanantsika? Natsoan'Andriamanitra tsika tamin'ny fampianarana ny boky ny Apokalipsy. Tsika tany amin'ny tany nrazantsika tany, tany amin'ny fiangonandrazatsika tany no nantsoina tamin'ny anao ny eniny voalohan'ny boky ny Apokalipsy. Vao nanomboka ny eniny boky ny Apokalipsy anao zany dia efa tonga tao aminao ny antso hoe miala amin'ny taninao io, any amin'ny tany izay asehoko anao. Dia iny tokoa tsika nanomboka ny eno dia afaka tamin'ny tanindrazana tanytsika, afaka tamin'ny fiangonandrazana, dia tonga ty amin'ny tany izay nasehony atsika. Dia tonga any amin'ny tany Kanana sy dia niova, hatrany amin'ny fitafintsika niova fotsy sy manga. Raha tsy faly amin'izany nareo dia aza mitehaka. Halleloja. Natsoina tany amin'ny tany izay misy atsika, manahirana be ne zany. Raha nivy ny arabaka teny hoe tany amin'ny fiangonandrazana izay nisy atsika nitsoina atsika dia niala tany. Tany ianao. Dia Abrahama tamin'ny tanindrazana tsy misy azy teo zany, efa zahatra amin'ny fiarahamoninao, eo ny asa fivelomana, eo ny asa fitadiavana. Kanefa dia miala teo any amin'ny tany izay asehoko anao. Fa hita izay manisy soanao any a, fa hanozona izay manozona anao any a, ary tokanao ny fitahinan'ny firenena rehetrarehetra. Dia tahaka izay koa ny sarintsika rehetrarehetra koa. Tany amin'ny tany izay nisy antsika tanytsika dia natsoina. Dia ozy izy efa tonga amin'io tany io ianao, dia izay manisy soanao ozy izy Andriamanitra dia ho tahiko. Ka vao amenina mafy. Izay manozona anao dia ataoko ahoana koa? Ozonoko. Tao vao amenina mafy koa. Ary ianao no fitahinana amin'ny firenena rehetra. Dikan'izay rehefa nandeha tokoa Abrahama dia tanteraka taminy tokoa ne izay. Dia raha raisina atao hoe amintsika fiangonana zao, efa natsoina tany, itsika zany tokony ho fitahina ho an'ny havana sy ny fianakaviana sy ny firenena rehetra. Amen. Tokony ho hita avy ety amintsika zany zay. Rehefa tonga any amin'ny tany izay nampanantenako anao, ary dia ho hitantsika tokoa fa rehefa tonga ny fotoana izay teny men'Andriamanitra atsika, dia mbola avy amin'izao vahoaka fotsy manga ohatran'ny lanitra izao no hitahina ty firenena ty eto amin'ity firenentsika malagasy ty koa. Raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka mafy. Halleluja. Mangamo zany ampy. Lasy Abrahama nandeha tondra ny vadiny izy, mbola nitondra olona nanaraka azy koa, satria izay ny baikon'Andriamanitra andininy faefatra. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazainy Jehovah taminy. Ary rehefa nandeha izy andininy fadimy, ary Abrahama nitondra Sarai vadiny sy ny lota zanandralany mba ny fananan'izy rehetra izay efa nohariny sy ny olona izay efa azo ny tao arana. Dia niainga izy ireo akany amin'ny tany Kanana, ka tonga tany amin'ny Kanana izy. Dia nandeha Abrahama fa tsy navelany tao ny vadiny, fa nataony ahoana? Noentiny, satria ny lany lohan'iny fianakaviany, noentiny vady aman-dranany. Mbola tsisy zanaka izy tamin'izany, fa mbola Sara tovavy tsara tarehy ny vadiny. Noentiny. Zany hoe rehefa mandeha anao zany mba hoentiko ninona? Vadinao. Zany zao nitondrako ny vadiko zao. Noentiko aty ny vadiko. Satria nandeha i Abrahama mahay olona dia nitondra ny vadiny. Iny nandihy Betsileo tokoa ny vadiko. Mba nitsinjatsinjaka tao izy. Malalako ny atsoko azy io ao tragno. Nanomboka tamin'ny toriteny io. Enti ny vadiny. Nenti ny vadiny. Dia lasa izy mivady. Fa tany ampandehanana tany. Nahazo ny teny fikasana Abrahama niteraka. Nahazo zanaka Ismaely. Fa avy eo niteraka ny Isaka. Fa ny tena tiany Abrahama dia Isaka, satria Isaka ny tena zanany original. Fa Ismaely zanany tamin'ilay deuxième bureau, Iagara zany. Tonga indray ny antso tamin'ny Abrahama, Genesis 2:20. Nizahan'Andriamanitra toetra ny Abrahama. Rehefa afaka zany dia nizahan'Andriamanitra toetra Abrahama ka hoy izy tamin'ire: Abrahama ô, aroa izy ty aho, aroa izy ento ny zanakao, latokanao izay tianao dia Isaka. Ka makanesany amin'ny tany Moria, ary atero any izy ho fanatitra dorana ao amin'ny tendrombohitra anankiray izay ho lazaiko aminao. Toy indray ty ny tantara. Tsy ampy tamin'Andriamanitra zany nielan'ny Abrahama tany amin'ny fiangonandrazany tany, na tany amin'ny tanindrazany tany. Efa tonga any amin'ny tany izay nampanantenana azy, fa mbola niteneniny indray: efa nomeko izay tianao indrindra ianao dia ny zanakao latokana. Ny anarany dia Isaka fa tsy Ismaely. Ndana indray ho eto atao fanatitra ho
ho any amin'ny tendrombohitra mory dia nandreny ataony Abrahama zao indray ny teneniny. Dia ny fahatelo dia ny fo maraina koa Abrahama nanisy laseliny boriky ny kantonany zatovindro lahy ka niaraka taminy sy saka zanany namaky ny azo atao ataina amin'ny fanatitra dorana izy dia naingaka nakany amin'ny tany izay efa lazain'Andriamanitra taminy. Noho ny tamin'ny andro fahatelo Abrahama dia nanompo ny masony ka natazana tery lavitra tery aroy Abrahama tamin'ny zatoviny tamin'ilay mpiasany nanaraka azy zany janony eto amin'ny boriky ianareo fa izaho sy ny zazalahy dia akery hivavaka izay hiverina eto aminareo indray. Dia nalainy Abrahama ny azo ataina amin'ny fanatitra dorana ka natataony anisaka zanany fa izy kosa nitondra ny afo sy ny antso teny tanany ary dia niarana andeha izy mianaka. Ary Isaka ny teny tany Abrahama rahiny ka nanao hoe raiko rikako eo dia hoy izy ity aho anaka ary hoy izy ndreto ny afo sy ny kitay fa iza kosa ny ondry atao fanatitra dorana fa hoy Abrahama anaka. Andriamanitra no mahita izay ondry atao fanatitra dorana dia niarana andeha izy mianaka. Rehefa tonga ny antso tamin'ny Abrahama zany mielana eto ny zanakao dia atao fanatitra ny tendrombohitra masina. Tsy mba niady hevitra tamin'Andriamanitra Abrahama. Azo hoe dikevitra tsara mihitsy zany teny zany hoe ahoana Andriamanitra lalàna manao aza mamono olona ka ahoana no zanako no entiko atao sorony. Sao dia mba tsy feon'Andriamanitra zany fa i Abrahama efa zatra mihaino ny feon'Andriamanitra izy. Dia na mety aminy na tsy mety aminy ny antson'Andriamanitra dia makatony azy no ataony fa Andriamanitra no miteny. Mafy be zany hoe alana amin'ny toerana efa mahazatra anao amin'ny fiangonan-drazana efa mahazatra anao ho alana ataonao findrana amin'ny toerana hafa fomba vaovao mbola tsy mahazatra anao tsy fanaonao no hitanao any nefa dia tsy maintsy andeha any ianao fa izy tsy niady hevitra hoe Andriamanitra ny miantso dia andeha ary azy zany tsy mbola ampy nefa zay hoe mbola misy raha tokanao zay tianao hoe atao fanatitra dia tsy niady hevitra koa Andriamanitra fa dia i Abrahama fa dia zay zany andao ary andeha noentiny zanany miaraka amin'ny mpanompony. Fa maninona ny mbola lalana 3 andro vao tonga any amin'ilay tendrombohitra fa maninona tsy mba toerana kaikaiky eo nanaovana ny fanatitra. Ohatra raha eto fianarana zany dia hoe eto ny zanakao tao fanatitra eo amin'ny point de vue eo na ery Kianja Soa ery fa mety mbola nalefa lalana 3 andro zany tsy efa tonga any aizy zany 3 andro zany tsy efa tonga ny sakarany zany na ny lakakany raha mandeha normal any amin'ny tendrombohitra any nitondrana ny zaza. Azony Abrahama ataony manao hoe za ve rehefa ny zanako no atao fanatitra dia mbola hosairanina hitondra ny ho any amin'ny 400 kilometatra any dia 3 andro. Azo tongeny miady hevitra amin'izany tsy feon'Andriamanitra ranga zany za tsy miditra amin'izany fa Abrahama dia tsisy ady hevitra tonga tamin'ilay toerana hiakina amin'ny tendrombohitra aza mbola ozy izy mantsy an'ilay mpiasany mpanampy anazy eto nareo miandry aloha zay mianaka niakatra satria fantan'ny Abrahama raha hoentiny any izy ro lahy mpiasany reo ka amin'ny andro izay andraisany antsy amin'ony an'io zanan'io tsy maintsy haninony reo mpiasa reo hanakana iny ty ataonao ty rabaininy sao dia efa misy favoazana ianao zanakao ko vononao ka mba tsy sy ny sakatsakana any ambony any mijanona laisany aty mbanimbany aty noentiny niakatra amin'izay eny an-dalana amin'izay dia hoy ilay zanany taminy orikaky eo raha mitentsika tanora orabainina or papa or data ity ny kitay ity ny afo ity ny antsy misy zavatra tsy ampy eto tsy tonga atsika aiza ny biby atao fanatitra fa Abrahama tsy niteny tamin'ny zanany hoe ianao fa Abrahama hoe andao anaka fa Andriamanitra mahalala an'izany fa ny didiko androany dia ny manaraka ny teniny manao hoe dana atao fanatitra manatera fanatitra mafy be zany renao ny ray aman-dreny ho vitanao ve zany io ny tianao indrindra amin'ny zanakao ary ny zavatra misy amin'izao fotoana zao kopieny devoly daholo zay ataon'Andriamanitra amintsika asiany devoly koatra n'izao Andriamanitra miteny tamin'ny andro taloha tondranao biby atao sorony dia biby madio no entinao atao soronao an'Andriamanitra dia ho tahiko anao dia ny devoly koa dia miteny koa ho an'ireo vahoaka manompo azy koa tondrako nareo biby atao fanatitra amin'ny alalan'ny fanompotsy ampy fa raha biby madio ny takian'Andriamanitra
fa ny mpanompo sambo koa na ny maramilan'ny satana koa tsy mitondra alika zany atao fanatitra, tsy mitondra kisoa zany atao fanatitra, fa biby madio koa no entony atao fanatitra. Dia miakatrakatra iny biby atao fanatitra iny dia tonga indray ozy izy ny mpanao mazia sy ny ombiasa sy ny piskidy rehetra, za mba teo miliardera, za mba teo mpanan-karena. Dia ozy indray zareo, hay efa mifanao contrat tsika hiaraka, efa nanao fanatitra koa ianao, efa nanao ondry, efa nanao omby, fa zao raha teo miliardera ianao, raha tena teo entre parenthèse, raha teo filoham-pirenena mihitsy koa ianao, zay tianao indrindra amin'ny zanakao io hoe atao soronao aho, dia ataoko tonga miliardera ianao, ataoko tonga amin'ny toeranao ianao. Zay koa takiny devoly amin'ny olona zay te hanompo azy koa hoe izy ny tianao ny lahatokanao sa ny vavitokanao sa ny vadinao, hoe atao sorona io fa lasa miliardera ianao. Tahaka ny an'Andriamanitra ihany zany ny kopie, dia avy tokoa ilay olona dia miliardera dia lasa. Fa Abrahama eto rehefa nitondra ny zanany koa, ino ny teny nataon'Andriamanitra taminy rehefa ndeha hamono ny zanany izy. Genesis 2:20, andininy 7. Ary Abrahama naninditra ny tanany ka nandray ny antsy mba hamonoany zanany, fa ny antso azy ilay anjelin'i Jehovah tany an-danitra ka nanao hoe ry Abrahama ô. Ary hoy izy dia hoy izy, aza maninditra ny tananao amin'ny zazalahy, ary aza maninona azy akoriny ianao, fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia nylahatokanao. Ary Abrahama nierika nijerika, indro nisy ondry lahy teo voany, voasangotry ny kirihitrala ny tandrony. Dia lasa Abrahama ka naka ny ondry lahy ary nanatrazovanaritra dorana ho solony zanany. Andininy 10. Dia niantso an'i Abrahama fandroany tany an-danitra ilay anjelin'i Jehovah ka nanao hoe ny tenako no ny anianako i Jehovah, satria nanao izany zavatra zany ianao ka tsy niary ny zanakao ilay lahatokanao, dia hitahy ianao tokoa aho, ary amaro dia maro ny taranakao, ho tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay eny amin'ny moron-dranomasina, ary ny taranakao azo ny vavadiny fahavalony, ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany, satria nanaiky ny teniko ianao. Satria nanaiky ny teniko ianao dia hitahy ianao tokoa aho Jehovah, amaro ny taranakao aho, tahaka ny kitany eny amin'ny lanitra sy tahaka ny fasika eny amin'ny ranomasina, ary ny taranakao azo ny vavadiny fahavalony rehetra. Dia jerevo itsika rehetrarehetra reto kristianina taranaky Abrahama daholo, rehefa nino ka natao batisa nino amin'ny Kristy ka natao batisa amin'ny Kristy dia lasa nitafy an'i Kristy, dia tsy misy tsony zany hoe ty jiosy, ty grika, ty andevo, ty tsy andevo, ty lahy, ty vavy, fa iray ihany ianareo izy dia mpandova araka ny teny fikasana. Dia jerevo tsara fa raha nitaranak' Abrahama tamin'izany dia mbola Isaka sy Ismaely, fa nisy ny zanak'Israely taty aoriana, ary ny zanak'Israely indray tamin'ny alalan'i Kristy niteraka ny fiangonana kristianina maneran-tany, dia lasa tahaka ny fasika amin'ny ranomasina, taranaky Abrahama. Ary tsika izao dia taranaky Abrahama raha tsy mino zany nareo aza mitehaka. Ka itsika maha-kristianina antsika raha taranaky Abrahama dia mpandova araky ninona ozy izy, hitany taranakao aho ozy izy Jehovah, dia tanteraka anizy zany amin'izao taranaky Abrahama ny Ismaely sy Isaka fotsiny. Dia jerevo tsara fa ny taranaky Abrahama io maro ohatra ny fasika, avy amin'ny Ismaely ny veny fivavahana musulman zay hitantsika mielipatra ny eran-tany io koa, fa avy amin'ny Isaka ny sy ny fivavahana kristianina zay hitantsika mielipatra ny eran-tany io koa. Taranaky Abrahama daholo, na ny musulman avy tamin'ny Ismaely, na Isaka ny avy ny Kristy, taranaky Abrahama ohatra ny fasika amin'ny ranomasina. Tanteraka ve zany tenin'i Jehovah zany amin'izao sa tsy tanteraka? Tanteraka. Fa zao amin'ireo taranaky Abrahama reo dia hoentiny lahatokanao. Itsika koa zany avy tany amin'ny tany-drazantsika sy ny fiangonan-drazantsika tany efa nandao ny fiarahamonina tany, sa zany dia efa nandao ny fianakaviana tonga aty amin'ny toerana aty, tsy ampy zany nandoazanao ny tanànanao tany,
fa mbola misy lahatokanao takina aminao. Inona ny lahatokana mbola tsy fohinao ao? Hoe ty atao fanatitra. Asa mety mbola sigarany lahatokana aminao, mbola tsy fohinao. Ty dia tena tsy mba fohiko mihitsy ty lahatokana ty. Eto atao fanatitra io. Mety paraky mamsa. Niaja ty mamsa ty lahatokana samba mety afaka aminah mihitsy ty. Alohan'ny atory dia mamsa. Vao mifoha maraina dia mamsa. Dia mpanasana lamba ao dia mihinana mamsa aloha. Avy mihinam-bary dia mamsa. Ndraiky mametraka mihinana ry anaty ala ry dia mbola mihinana mamsa ihany. Sa misy farany mamsa. Mety lahatokanao koa io. Eto atao fanatitra. Inona koa? Ha, mety ny vadinao koa ny lahatokananao. Raha mbola ty ay ianao, tsy mahazo mivavaka zany tsony. Inona ataonao? Raha ty ay ianao, raha tsy te hisaraka, da aza mandeha mivavaka tsony. Fa raha mbola mivavaka any dia misaraka. Mety ho lahatokana koa zany. Mety manana lahatokana maro itsika. Mety ny zanakitsika koa ny tena lahatokantsika ao. Asa mety ho fitadiavam-bola koa ny lahatokana. Ka dia tereny fitadiavam-bola dia tsy mahatsaro an'Andriamanitra itsony fa dia any amin'ny vola any foana. Amin'ny 3 maraina dia efa mifoha. Amin'ny 4 alina vao mandry mitady vola. Dia efa izy ny Baiboly hoe zava-poananareo mifoha maraina sy ny alipandry. Izany nefa dia omenany malalany na dia maninona izy. Na dia matory izy dia omenany malalany zany. Mety ho lahatokana aminao koa zany. Ny sasany mety ho skotera ny lahatokana. Mety ho moto ny azy ny lahatokana. Mety ho fiarakodia azy ny lahatokana. Mety ho tranony azy ny lahatokana. Samy manana ny lahatokantsika tsika. Dia samy mandinika eto atao fanatitra ho aho. Fa raha vitanao manao fanatitra an'io, ho fitahinan'ny firenena rehetra ianao izay manisy soanao dia taiko izay manozonanao dia ho zono. Fa tsy ampy ny ala tany amin'ny tany razanao, fa tsy maintsy mbola mandeha anao. Tsy vitan'izany koa nge ty Abrahama ty roa mbola noforana koa ary izy ty. Tamin'ny toko fa 9 ato any antsika. Genesis toko fa 9. Andininy 13 sy ny manaraka. Genesis toko fa 17. Andininy 13 ka hatramin'ny 17. Koa dia nalain'i Abrahama Ismaela zanany sy ny ompikeliny rehetra ambanin'izay rehetra novidiany vola dia ny lehilahy rehetra tao an-trano dia noforany andro zay. Indrindra ireo arak'izay nolazain'Andriamanitra taminy. Ary efa 70 taona i Abrahama zay vao natao didy-potra. Zay vao nitapahana zany. Efa 70. Ary efa 13 taona Ismaely zanany raha noforana izy. Andro zay indrindra no namorany Abrahama namoranany Abrahama sy Ismaely zanany. Ary ny lehilahy rehetra tao an-tranony dia nompikely niban'izay novidim-bola tamin'ny hafa firenena dia samy niara noforana taminy koa. Ina moa dia noforana zany? Io no mahataranaky Abrahama tsika. Tsika gasy mifora sa tsy mifora? Mifora tsika gasy. Ary raha misy lehilahy tsy mifora, rehefa mipipizy na ny ampianarana na ny toeram-piasana dia miafinafina. Misy teny zay hoe le malgasy ne puisse jamais seul. Fa rehefa ny gasy tsy mifora, tsy miaraka mipisy miaraka amin'ny zalahy eo izy. Satria matahotra tsy dia hitany namany eo. Ha, ialavi izy dia mbola tsy mifora. Dia teneny hoe mba ohatra ny Abrahama rehefa 70 taona vao forana hoe. Etrety, ianao fa lehilahy lehibe 70 taona dia anao malabary eran'ny tanàna koa. Fa nanao kory? Niforana le ka. Niforana raha Abrahama. 70 taona, baiko n'Andriamanitra zany. Ny adevitra tamin'izany ve Abrahama hoe tsy mba kilonga verana ny niforana fa dia ngay fa libety. Sadalaina amin'izao aho. Le izay ny condition dia fa sa aleoko mijanona. Sa hanaraka an'izany aho. Fa ina moa ny sariny zany? Itsika reto koa mbola mila forana ny fotsika. Fotsika mora tezitra io. Fotsika miavonavona io. Fotsika tia tena io. Fotsika feno fankalana olona io. Fotsika tsy mba mahay mamela elika io. Fotsika tsy mba mahay mandefitra io. Fotsika dia milelalela eran'ny tragno. Dia masiaka ane zany. Ndraiky piso mandaly dia efa mampasiaka. Tsisy raha zay tsy mampasiaka azy vao maraina dia efa milelalela mivadiny amin'ny zanany. Forana io fonao io koa.
fa tsika dia ho vehivavy ho ampakarina ka mila amboarina daholo zany no fotsika. Raha ohatra ianao tsy vonona mora ny fonao aza mitehaka. Halleluja! Izany no andrasan'Andriamanitra amin'izao fiangonana zao. Mba fiangonana moka fofona manitra 5 taona tsika eto Fianaratsoa. Raha mbola tsy vonona ianao nitondra ny latokanao, miala tamin'ity lalana ty fa tsy tavela ato ianao, tsy mendrika aminao ty. Raha mbola tsy vonona ianao amora ny fonao, za milaza aminao miala tato. Fa tsy izany n'olona takian'Andriamanitra amin'ity lalana ty. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao dia andeha tahaka ny nandehanan'ny Abrahama koa ianao, hamantaranaka Abrahamanao, satria natao batisa niara-ny tafy Kristy. Androany zao dia isy fanahy ho atao batisa, natsoina hiala tamin'ny tany nisy azy izy io. Fa rehefa tonga ato ianao dia mbola ho takiana aminao koa ny lahatokanao, raha pitso raha afaka pitso, fa mbola ho forana koa ianao. Fa tsy ho forana raha-baky teny, fa ny fonao no forana, ho amboarina, ho tefena. Fa raha ny malagasy rehetra ny voaforafo, raha malagasy rehetra mavita manolotra ny lahatokany amin'ny fiain'izay tiany ao an'Andriamanitra, za lazaiko amintsika tsy ela dia mandroso ty firenentsika ty, ary tena faran'izay androso indrindra. Amen. Ary eto ity firenentsika ity no hitahiny izao tontolo zao. Ary efa hitany zany fa jereo izao tontolo zao tany manan-karena any miazakazaka ty amintsika aby, hitrandraka arena ty amintsika, satria eto no fitahina eran'izao tontolo zao ty Madagasikara ity ny anton'izany. Halleluja! Amen. Zao no lazany Apokalipsy an'ity Madagasikara ty. Misy anjely anankiray ozy izy, lehibe dia lehibe, avy any an-danitra. Ny masony takany lelafo, tarehany takany masoandro mamirapiratra. Ny tongotra amin'ny akavanana anaty ranomasina, fa ny tongony akavia mipetraka amin'ny tany. Izy zany tany manana pointure ny tongotra akavia io, dia jerevo Madagasikara. Fa ny Madagasikara ohatra ny tongotra vy ny poziny. Izany hoe ny arena rehetrarehetra tao amin'ny Saedena izay very noho ny fahotany nataony Adamaseva, dia mbola voatahiry ao ambany tany eo io arena rehetrarehetra. Lazain'ny Apokalipsy hoe ny mandany tanàna dia tahaka ny emeraude, dia tahaka ny safira, dia tahaka ny ametista, dia tahaka ny vatosoa isan-karazany, 12 ny tany sany. Fa hitongotra kavio izy etỳ an-tany. Fa jerevana ny saritany pointure ny tongotra kavio io dia tsy ny continent afrikanina, tsy ny continent amérikanina, tsy ny nosy Maurice, tsy ny nosy australianina, na ny nosy isan-karazany ihany, na Japon na Taiwan. Fa Madagasikara no manana ny endrika tongotra kavanana io. Ary io no mampatonga n'ilay sary fanevantsika amin'ny Apokalipsy hoe eo Madagasikara ny miainga ny fahazavana miampita eran'izao tontolo zao. Ary avy eo amin'ny fireneny malagasy no ivoan'ny fitahiana rehetra eran'izao tontolo zao. Amen. Dia izay ny mahatonga ny fireneny dehibe rehetra. Ina moa ny azakazany reo fireneny dehibe reo ty amintsika, nefa tsika olona hoe mahantra. Itsika ny faran'izay mahantra indrindra. Zao ihany tsika ny mbola mahantra. Fa rehefa voaforafo ny voaka malagasy, rehefa hanolotra ny latoka ny voaka malagasy rehetra ho an'Andriamanitra, za lazaiko atsika fa io arena efa mivoaka amin'ny firenentsika io raha nahatsiaro tsara atsika. Fa teto Fianaratsoa ny voany ho afatra io voalohany tamin'ny andro ny akarany tany Ambonibe. Izy moa tsika mbola eto niaraka tany Ambonibe. Lola Radesy, ianao tany Ambonibe, tsangana izy koa niaraka tamiko tany Ambonibe, izay mbola eto koa. Tsangana daholo tsika ilay nandeha tany Ambonibe re. Reo anareo, raha 2, 3, 4, 5 lahy zany tsika neto. Niakatra tany Ambonibe tany iny tsika. 2008 février 2008 iny, heritaona talohan'ny nionganan'ny fitondrany Marc Ravalomanana. Rehefa resy tao i devoly io dia zao ny teneniny, tsy voafehinay intsony izy le arena fa resy efa hivoaka amin'izay ny arenanareo malagasy. Dia jerevo nanomboka tamin'ny 2008 iny hatramin'izao dia mandrentsika isa-taona, vaky ny volamena tary, vaky ny safira tary, vaky ny ametista tary, vaky indray ny volamena tary,
tonga ny sinoa mamanina ny sinoa any soa mamanina ny sinoa tonga riananina ny sinoa dia hitrandraka volamena miazakazaka daholo ny fireneny dehibe hitrandraka ny arenantsika eto fa za milaza amintsika malagasy mbola ny taitainy no azony reo fa rehefa tena miova fo ny malagasy vao mivoaka ho atsika firenena malagasy ro arenantsika ataovy mafy ny teka raha mino an'izany tsika halleloia saotra nareo efatra amin'ny rahalahy zay le hoe ho fitahina ny firenena rehetra ty firenentsika ty fa miandry malagasy io vao fo mandry malagasy amorany fony dia zao ny lazainy jesosy an'izany izy jesosy amin'ny jaonao na lazany jesosy azy jaona toko fa 9 moa vaky tenitsika teo 16:25 fanoarana lazako izany zavatra izany taminareo fa ho avy ny andro zay tsy rizako fanoarana amin'ireo intsony fa ambarako tsotra aminareo ny amin'ny iray zao ny lazainy jesosy amin'ny jaona toko fa 9 ny 12 azafady ny 17 jaona toko fa 9 ny 17 fa izaho milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy hiala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho dia irahako aty aminareo izy ny fanahymasiny io resa nio zany ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ny fahotana satria tsy nino ahy izy ny fahamarinana satria makany amin'ny ray aho ka tsy mita intsony ianareo ny fitsarana satria andriana izao tontolo izao dia efa voatsara mbola manana zavatra maro lazaina aminareo nefa tsy zaka anareo ankehitriny fa raha tonga ny fanahy fahamarinana izy ny tari-dalanareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa ary zavatra ho avy azy dia ambarany aminareo hoy jesosy mahatsara anareo ny fialako eto ozy izy fa raha andeha dia ho avy ny mpananatra ny fanahy masina satria jesosy tsy havita ho avy aty abatomena ato amin'ity salina ty raha teo izy tsy voatetiny intsony izao tontolo izao fa rehefa lasa izy dia ny fanahy masina io afaka manderana izao tontolo izao mitondra ny afatra aty amintsika ka mahatsara anareo ny fialako fa rehefa ho avy izy ozy izy dia izy no hitaridalana anareo amin'ny marina rehetra hitaridalana amin'ny marina mitady olo-kendry hoy ny mpanao politika sy ny vahoaka ny firenentsika mitady olo marina ho amin'ity firenentsika ty hoy ny vahoaka fa za milaza amintsika raha tsy eo io fanahy fahamarinana io raha tsy eo ifanahy mpananatra io amin'izay olona anankiray eritreretina hitondra vahoaka hitondra firenena tsy mahita marinao zany ianao tsy mahita fiadananao zany ianao tady olona matahotra an'Andriamanitra teo ny vahoaka ty firenena ty raha tsy misy an'izany eo mpitondra tsy misy filaminana tsy misy fiadanana zany ny firenena anankiray na firenena izy na firenena izy koy jesosy mahatsara anareo ny alako fa ho avy io fanahy io ary fanahy io koa zany mbola nitaridalana antsika tonga eto amin'ity toerana ity ary dia mbola andray izay ery ny fanahy masina izay koa ny vahoaka malagasy dia ho hitantsika fa rehefa ny marina nanjaka ato dia tanteraka ihany ty hira-pirenenantsika malagasy iny hoe hiadana sy andro fa izay mba ho tany marina ho sambatra tokoa ny firenena malagasy dia anana firenena sambatra tsika satria na ny vahoaka na ny mpitondra atsika dia efa nahazo ilay fanahany fahamarinana ilay mpananatra nomen'Andriamanitra satria efa lasa jesosy dia miandry an'izay ny rehetrarehetra ao ny efa nahazo ao ny mbola mitady satria mitady izany fahamarinana zany ny vahoaka an'Andriamanitra voaforafo niala tamin'ny tany izay nisy azy mitondra ny fanatitra ny laha tokony amin'ny fiainany dia izy jesosy hoe fanoarana ngela zaiko taminareo amin'izany ozy izy amin'ny 7:20 jaona toko 20 ny ray dia tianareo satria ianareo tia ary efa nino fa nivoaka tamin'ray aho eny nivoaka tamin'ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka hakany amin'ny ray izao ny sariny zany ataontsika hoe ty baiboly ty ny ray io ray io misy teny ato anatin'ity baiboly ty zany ny teny ataontsika hoe ty taratasy ty ny fanan'Andriamanitra ato ny teny ataontsika hoe ty famantaranandro ty ato ka io teny io le lazainy jesosy hoe zaho izy avy tamin'ny ray nivoaka avy tamin'ny ray ty zany le teny tamin'ny ray nivoaka tao ataontsika ny famantaranandro iny ny teny tamin'ny ray nivoaka tao dia nataony lasa olona
zay nampatonga anazy hoe zanak'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ny foronina tongolombelona. Ny omby rehefa miteraka dia atao hoe zanak'inona? Zanak'omby. Ny osy rehefa miteraka dia zanak'osy. Ny olombelona rehefa miteraka dia zanak'olombelona. Ka i Kristy tenin'Andriamanitra tao anatin'ny taony navoaka tetỳ tany dia lasa olombelona. Zay nahatonga anazy hoe zanak'Andriamanitra. Dia zay nahatonga an'i Jesosy ilaza hoe za tao amin'ny ray dia nivoaka avy tao amin'ny ray aho fa mbola hiverina ny aminy aho. Kristy zany le teny nivoaka tao lasa olombelona. Dia io le lazaina hoe zanak'Andriamanitra. Io Kristy io le lazaina hoe ho mpanjaka ny mpanjaka. Dia ny Jiosy rehefa nanontaniany Pilato ny Jiosy, indro ny mpanjaka anareo izy mantsy Kristy. Dia hozy izy ny Jiosy rehefa hoe indro ny mpanjaka anareo, hoy izy Pilato. Dia zao nataony Jiosy, zay tsy manana mpanjaka fa tsy Kaisara. Mpanjaka anay tsy Kristy fa i Kaisara. Zany ny fivavahana jodaisme. Ny mpanjaka n'inona? Iza ny mpanjaka ny fivavahana jodaisme ozy izy? Kaisara. Fa ny mpanjakatsika kristianina izy. Dia meo voninahitra zany fa ny antsika tsy mba Kaisara ny mpanjakatsika fa Kristy ny antsika. Antsika Kristy ny mpanjaka. Dia zao io mpanjaka io mbola hiverina izy akany amin'inona? Akany amin'ny ray. Dia rehefa tonga any izy dia apakatra ny fiangonana ho vatany. Izao ny fiainan'io fiangonana io marana antsika azy. Ato amin'ny Apokalipsy 2:2. Tantara ny fiangonana 7. Rehefa lasa Kristy dia hozy izy mahatsara anareo ny fialako fa aneraka anareo ny mpananatra. Dia niala avy tao amin'Andriamanitra indray ny fanany. Ataontsika ity le taratasy tao anatin'Andriamanitra tao indray zany le fanany. Rehefa tonga Kristy niakatra any, lasa indray ny fanahy masina tonga tetỳ tany. Dia fanahy masina io nitondra ny afatra tonga mivoaka an'Andriamanitra tsiraray avy. Dia zao ny afatra nomena azy io raha ny bokin'ny Apokalipsy ity no resahana. Ity fiangonana ho apakarina ho vady ity. Fiangonana Simirna, Apokalipsy 2:2. Soratany amin'ny anjelin'ny fiangonana Simirna. Zao ny lazainy voalohany sy farany, zay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manan-karena ianao. Tsy ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny teny no Jiosy, kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Izy io voalohany sy farany io, efa maty sy efa velona io. Izy io. Iza io e? Ataovy mafy amin'ny tehaka dia fantatra hoe Jesosy ny lazaintsika zany. Faly ny anjely rehetra ny an-danitra. Ty anjely faharoa ty zao faly mihitsy. Mahinao an'izany fantatritsika. Dia zao ny tenenina ny fiangonana io. Fantatro ny fahorianao sy ninona ozy izy sy ny fahantrahanao. Tsika reto vahoaka mahantra. Vahoaka ao anatin'ny fahoriana. Ny anin'androany tadavin'androany, ny anina pitso tadavina pitso. Fantatr'Andriamanitra zany. Fantany zany ozy izy. Fahantrahanao sy ny fahorianao. Kanefa ozy izy maninona ianao ozy izy? Nefa manan-karena ianao. Manan-karena amin'inona? Io lazain'i Jesosy. Moramora kokoa ozy izy nidira amin'ny rameva amin'ny vodin'inona ozy izy? Vody fanjaitra no nidira mmpanan-karena amin'iny. Fanjakan'ny lanitra. Zany tsy midika hoe tsy hiditra ny lanitra ny mmpanan-karena. Fa sarotra. Fa zao misy olona mantra sy mijaly ao fa izy indray nefa manan-karena. Manan-karena amin'inona izy? Amin'ny finoana, amin'ny fanantenana. Fa na dia mantra aza ny ara-nofiny dia manan-karena izy fa omen'Andriamanitra ny sahaza azy foana. Mahita no haniko hohanina ihany izy isanandro isanandro, mahita no tafiny ihany izy, mahita no sotromy ihany izy. Fa izy tsy mpanan-karena be tahaka ny mpanan-karena rehetrarehetra. Dia hitan'Andriamanitra ny fahorianao sy ny fahantrahanao ozy izy. Fa manan-karena ianao. Satria nahoana? Efa nitondra ny latokanao, efa niforana ny fonao. Enao efa niala tamin'ny tany nisy ianao. Dia fantan'Andriamanitra zany. Arenao anatinao zany. Manan-karena ianao. Fantatro ny fahorianao sy ny fahatranao nefa manan-karena ianao. Ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tenany ho Jiosy. Beta be ny olona misoratena ho Jiosy. Zay dia Jiosy. Kanjo inona ozy izy? Sinagogan'inona? Inona moa ny tonga ny Jiosy laza hoe sinagogan'ny Satana le Jiosy. Ireo Jiosy ireo no namono an Jesosy tamin'inona?
tamin'ny hazo fijaliana. Ny Jiosy nanombo Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Zay ny masinagogan'ny Satana. Satana ny fahavalon'ny Satana dia Kristy. Ao no izy. Nefa na izany aza ao izy. Aza matahotra izay fiaretanareo hoe iro ny devoly efa nao sasany ohatrano maizina. Vao za toetra anareo arana-pahoriana foloana. Aoko matoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny sariboninaritry ny fiainana. Aoka atoky amin'inona ozy izy? Hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny sariboninaritry ny fiainana. Zay manatsofonao ko izy zay ny fanahy amin'ny fiangonana. Velona ny Kristy fa mandrakipiny maso koa dia aniza ihany a. Ka na inona fizahan-toetra, na inona fitsapana, na inona fahoriana andehanako ao, na inona fahantrana andalovako ao, dia mahatoky amin'ny fahafatesana ianao. Dia aoka ianao toky hatramin'ny fahafatesana fa omenanao ninona ozy izy? Sariboninaritry ny fiainana mandrakizay. Raha mino izany ianareo dia asivotehaka mafy fa omenantsika izany sariboninaritry izany. Androany zany 5 taona famaranana ny 5 taona, famaranana ny fampianarana apokalipsia anatin'ny fankarazana ny 20 taona. Isy olona vaovao ndray eto androany handray sariboninaritry io koa ireo olona ireo raha matoky hatramin'ny fahafatesana. Fa itsika reto koa raha matoky hatramin'ny fahafatesana koa ianao. Zay hoe maty amin'ny Kristy, sambatra ny maty amin'ny Kristy fa ny asa manaraka azy ihany. Dia isy valiny avokoa ny fisasarana rehetrarehetra. Dia tsika hitsangana rivavaka. Dia tsy mimba mangataka amin'ny tompo mivavaka izay maranantsika izao toroteny izao. Tompo mba tahirizo aho mba hatoky hatramin'ny fahafatesako. Eo anatrehany fahantrana, eo anatrehany fahoriana, fizahan-toetra mamay, fitsapana mahavaivay izay andalovako. Dia mba tahirizo aho mba hatoky hatramin'ny fahafatesana dia omena ny sariboninaritry ny fiainana. Mivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovahandriamanitra ray eo tery sady sarotra ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay ka vitsy no mahita azy. Fa malalaka sy mikodana kosa ny lalana makany amin'ny fahaverezana mandrakizay ka maro no mahita azy. Dia marina tokoa Andriamanitra ray fa tery tokoa ty lalana ty satria tsy maintsy ilaozana zany ny tanindrazana. Tahaka ny Abrahama dia nilaozana ny fiangonandrazana. Fa andehany amin'ny tany izay asehonao anay izahay. Dia nilaozanay tokoa anay izany. Tonga amin'ny tany izay nasehonao ho anay izahay ankehitriny. Fa mbola hoy indray ianao, eto izay laha tokanao amin'ny fiainanao atao fanatitra ho anao. Izay tianay amin'ny fiainanay. Dia mbola mahatery tsy mahasarotra azy tokoa zany satria sarotra aminay fa misy zavatra tena tsy foinay mihitsy amin'ny toetranay. Mety ho lainga, mety ho fijangatsangana, mety ho toka, mety ho sigara, mety ho paraky, avonavona, fitiavatena. Zany mety lahatokana ty anatinay daholo tsy foinay mihitsy. Nefa dia tsy maintsy hoentinay atao fanatitra ao anao. Tsy vitan'izany Andriamanitra fa mbola tsy maintsy ho forana indray izay. Dia tahaka ny hoe mila voatsiary mihitsy ianao fa dia zay ampiverin-dalana sy akivanay ny takinao. Tsy maintsy ho forana indray ny fonay, ny masonay, ny vavanay lavalela sy mipensipensona io, ny sofinay tire handre fosafosa isan-karazana io. Tsy maintsy ho forana indray. Mbola eo tompony hoe hita ny fahoriana sy ny fahantranay. Dia tsy maintsy iaina amin'izany ve zany izay? Vao azo ty sariboninaritry ty nefa mbola tsy maintsy hatoky hatramin'ny fahafatesana. Raha maha-olona anay Andriamanitra dia tsy vitanay zany fa ianao efa nilaza Jesosy manao hoe mahatsara anareo ny fialako fa raha andeha dia aniraka anareo tia ny mpananatra. Izy no hitaridàlanareo amin'ny marina rehetra. Dia miara-mivavaka zay. Anao fanekena aminao ary mino androany fa andray amin'ny fahafenoana izany fanahy masina izany dia ananganay ny tanana kavanana izay. Mba azohonay hery ka azohonay mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia mba omenao anay tokoa izany sariboninaritry ny fiainana izany amin'ny andro izay kipiny masonay. Hitanao Andriamanitra ray eo ny tananay kavanana. Fenoy ny fananao masina izay mizoro izao. Hosoro ny fananao masina izay mizoro izao. Aoka hirotsaka mivantravatra amin'izao fiangonana izao ny fananao mahery. Fa tsy nomenao fanahy osa efa fanahy mahery. Aoka ho tsapanay sy renay fa iny ianao nidina sy nipetraka ty anatinay tompo amin'izao ora izao. Mba azohonay hery miatrika ka hatoky hatramin'ny fahafatesana dia ho azonay ny sariboninaritry ny fiainana. Hoy Jesosy hoe izay mangataka ny omena, izay mandondona ny voana dia matoky izany Andriamanitra ray eo.
fanangataka zay nandondona izay fa hoenao Jesosy hoe nareo ary na dia ratsy aza malala manome mofo ny zanakareo raha mangataka izy fa tsy vato namena rany tsy mainka ave fa nirainareo nanomenareo zany fanamasina izany dia fenoy amin'izany herin'ny fanamasina izany zao fiangonana izao tompo amin'izao fa 5 taonany zao ka mba hatoky hatramin'ny fahafatesana indray izy ireo hatratra ny 5 taona manaraka anao ne Jehovah nitera sy niatra amin'ny voninahitra manarakaizay halleluia halleluia amen nameo teka mafy ilay Andriamanitra pariny lanitra sy ny tany isaorantsika Andriamanitra Andale tungcare Yari fete ilanunane Arapaina tatine saramanita Alleluia wasana nwasana ta yeah Fenfi falina ni tiraira Uvuki salaman fusini fanai Tiudu sontarana yisona yana Faye fatafit yala elu yala Ufigunan famarina ne Tarata famasinane ufukun fitayin Fen fresa kingdom teke Arab aina no di fiangunana Fenu ropulutan Kapayari fet Fenu ropulutan Arab aina no di fiangunana Fenu ropulutan Kapayari fet Fenu ropulutan Ni sedani maf nyadi ni sarute ayayaya tafavok upandese Sarana niray mandrakizay Alleluia osa Alleluia Fa izy no nialo lalana fiangonanay Fiangonany famarinane Vataratra famasinane Vokony fitahin Feno firesakin Arabainy alony fiangonana Ndoyary fety ilanonana Arabainy alony fiangonane Rapulutan Ndoyary fety yary ilanonana Yo Jan, Demanus, Dynamics, yo artists, yes. Yella take them up there. Sing, Arabaina no di fiangonana Rapulutan Ndoyary fety ilanonana Arabaina no di fiangonana Ndoyary fety yary ilanonana Arabaina yala
Hatizao fetizao Felulupulu tauna Ukraina Yana Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Manisha Rai Ru Del Yevat Dim Yen Fit Van Sip Pul Revul Revul Jalan Pulang Revul Divul Revul Bitupul Kurang-kurang apa Restoran Sudrano avy amin'ny tompo ary Jehovah teniteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely itay anao ka iaro anao ane Jehovah Pamiramiratra ny taviny aminao ni Jehovah ka mindra fo aminao ananatra ny taviny aminao ni Jehovah ka hanomenao ny fiadanana Amen. Amen. Hura-hura kabe. Hura-hura kabe. Para sa fe. Sambutin na Andriamanitra, nitong panita tsika tsirare. Belum betul kelap, belum betul bang.